mitana andraikitra lehibe eo amin'ny tontolo iainana ny fananana ny alahonko indrindra ny fananana izany aty amin'ny ranomasimbe indiana izany indrindra no nanosika ny ministera ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovanjafy sy ny ministera ny fambolena sy ny fiompina ary ny jono hanatanteraka atrikasa maharitra 5 andro izay no tanteraina teto Toliara raha efa nahavita izany ny tao Antananarivo izay niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka ka namoahana fenkevitra telo lehibe mba ho fanatanterahana ny vina ny fitondram-panjakana dia ny arakotrala maintso any Madagasikara. Ireo ministera isan-tsokajiny misahana ny fitatahana ny alahonko dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, mahakasika ireo fitaovam-pitondrana sy fitatanana ny alahonko niainga avy tamin'ireo tsokevitra voangona nandritra ireo atrikasa roa momba ny alahonko tao Antananarivo sy teto Toliara dia hovitaitsika ny paikady-pirenena momba ny haitondra sy ny fitatanana maharitra ny alahonko izay arahana amin'ny fampiarana azy ireo avy eo. Tepoka lehibe faharoa dia ny mahakasika ny fandrindrana ny fandraisana andraikitr'ireo mpisehatra amin'ny fitondrana sy fitatanana ny alahonko. Ny tepoka lehibe fahatelo dia ny mahakasika ny fizohina sy fanaraha-maso ny fitondrana sy fitatanana ny alahonko. Ao anatin'izany dia arahana akaiky ny fanajana sy ny fanarahana ny fitsipika fototry ny haitondra amin'ny fanatanterahana ny asa-pitatanana ny alahonko. Nofaranana tamin'ny fambolena zanakahonko teto amin'ny fokotany Ambondrolava ny fotoana izay niarahana tamin'ireo mpiara-miombonantoka hatrany